Andriamanitra dia fanahy. Ary rehefa miresaka tsika hoe fanahy dia zavatra tsy azontsika hoe tonga dia tsy maintsy ho hita maso na tsy maintsy ho tsapaitika azo tsapaitanana. Fa raha tiany moa no hitantsika dia afaka miseho izy satria izay no maha-Andriamanitra azy. Alohan'ny hirosoantsika lalandalina kokoa dia asaiko ary ianao fa hisy mivavaka izay iombonantsika. Raha ny tsara indrindra izay any an-danitra misaotra anao izahay, mbola afaka manana fahafahana malalaka mamaky ny teninao. Nataka famelan-keloko izay ary ny fananao masina ny hialoha lalana. Tonona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ao anatin'ilay fiainana mino isika ary marina mandrakariva fa izay mivavaka amin'Andriamanitra fanahy dia asaina hino azy na dia tsy hita aza izy. Ary mipetraka foana ny fanontaniana manao hoe amin'ny maha olombelona voafetra antsika sy ny fomba fijery sy ny fisainana dia miverimberina foana ny hoe asio-porofo mba ahafahana mino hoe efa nojerentsika teo aloha fa ny tena finoana na tsy hita aza dia azo atao saingy izao miorina amin'ny tenin'Andriamanitra isika, miorina amin'ny tenin'ny Kristy. Efa nisy fanambarana nanao toy izao hoe Andriamanitra ao amin'ny Kristy dia afaka manao fanambarana amintsika amin'ny alalan'ny teniny. Voalohany izay, afaka manao fanambarana amintsika koa izy amin'ny alalan'ny zavaboary, toy izany ihany koa amin'ny alalan'ny feon'ny fieritreretana ary amin'ny alalan'ny fanandramany ny fiainantsika andavanandro. Fa anjarantsika ny mifidy manao hoe atao ahoana ny hanana izay antsoina hoe fiainana mino izay satria ho any amin'ny mandrakizay isika. Misy fandrika izay ampitandremana antsika indray zany amin'ity tapany manaraka ity satria toa no heverina fa izay mino sy izay mpino an'Andriamanitra dia miavaka. Ary eo indrindra no ianarantsika ny antsoina hoe fiainana mino satria rehefa resahana ny hoe miaratsy izao tontolo izao, ny manodidina antsika dia efa mihasimba ka misy toetra ratsy. Izany dia mahatonga antsika mieritreritra ohatran'ny hoe tsara. Misy faratsiana amin'izao fotoana izao. Tandremo ary sao dia hifindran'ilay faratsiana avy any. Ohatry ny adinontsika fa isika koa ne mba ratsy ao anatin'izany faratsiana ity tontolo misy antsika ity izany. Ary eo indrindra no ilana ny finoana satria ny fiainana finoana dia tsy manala antsika eto amin'ity tontolo ity akory raha mbola eo am-piandrasana ny mandrakizay isika. Jaona 5:12 dia ao amin'ny Jaona 7:10 ka ny 9:12 dia mivavaka Kristy manao hoe tsy hanala antsika eto amin'ity tontolo ity fa ny arovana. Ilayntsika izany zavatra izany satria ny manodidina antsika tokoa dia misy faratsiana fa ao amintsika koa dia misy. Ary izany no antony ilantsika ny finoana mba ahafahan'Andriamanitra miasa manomana antsika ho any amin'ny mandrakizay. Fampisarahana ny maha olombelona antsika amin'ny faratsiana izany. Isika zany amin'izay fotoana izay dia manana ny tari-dalan'ny tenin'Andriamanitra mazava mahakasika ny momba antsika. Ao amin'ny Jaona 1:1 dia milaza toy izao izy manomboka eo amin'ny 9 hoe raha hoy isika tsy manana ota aho dia manao fahadisoana lehibe tokoa isika satria ny marina mihitsy no tsy ao anatintsika. Ilay marina moa zany dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Fa raha toa kosa isika miaiky ny fahotantsika dia mahatoky sy marina indray izy ka mamela ny tsy fahamarinantsika rehetra, mamela ny fahadisoantsika rehetra ary azo antoka zany ny fahotantsika, ny fanadiovana antsika dia raisin'Andriamanitra an-tanana. Ny finoana zany dia ny famelana an'Andriamanitra handray an-tanana ny ho avintsika amin'ny fanomanana antsika fa tsy hoe isika no andeha haka ny toeran'Andriamanitra satria isika tsara noho ny manodidina antsika.
tiako ny tondra-bavaka manokana n'izany miaina finoana izany satria misy tokoa ny fandrika ao anatin'izy io ka mety mahatonga ny olona ho azo pakapanahy eritreritra hoe mba afahako miseho fa pino aho dia tokony miseho tsara kokoa noho ny hafa. Tsy maninona izany fa rehefa Andriamanitra no mandray an-tanana ny fiainanao, ny anjaranao dia ny mandeha miaina amin'ny finoana fa Andriamanitra mihitsy no miasa ahatonga antsika ho amin'ny fahatsarana. Mandrakizay ny tanjona ka tsy ny fetrantsika no andeha hanomana ny any amin'ny mandrakizay fa ny mandrakizay mihitsy no miasa ao amintsika miantoka izany ho avy izany. Tiako ny hanonona vavaka ho asaiko ho ampitiavana ianao mba hiombona amin'izany vavaka izany. Raha ny tsara indrindra izay any an-danitra misaotra anao zahay satria azo atao ny manaiky ny asa fanamboarana fanomanana izay ataonao hiantohana ny mandrakizay. Mampianaranay kolokolo finoana iorina amin'ny alalan'izay voambaran'ny teninao, atoky ka tsy hevitra ny tenanay ho marina manokana fa kosa hatoky ary indrindra hiaiky ny fadisoana mba ahafahanay ho tonga amin'ny fibebahana marina tokoa. Misaotra anao izahay ny amin'ny fomba fiasanao. Tonoina ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.